Lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly mifampitady 2017. Mifampitady izany hoe misy olona roa mitovy lalao mifanihana mifampitady samy loha voampandresy. Nanokatra izany lehibe ny distrikana Parafaravolo ary nitsodrano ireo mpandray anjara rehetra mba hilalao am-piralahiana hanaja ny fitsipi-dalao mba ho tena mendrika ireo mivoaka ho mpandresy. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no nanolorana ny sinam-pifantarana tamin'ny vahoaka ny sifisiko vaovao Raterson Andrianivo Odilon. Mirakosoa ho an'ireo mpandray anjara rehetra mba hitondra avo ny mpanevasisikoana Parafaravolo. Nisy ny fianiana nataon'ireo solotena ny mpandray anjara sy ny mpitsara. Nitondra ny tsara ho fantatra mikasika ny lalao ara-panatanjahantena an-tsekoly ny solotenan'ny Draine. Zava-baovao zany nandritra ny sport scolaire 2016-2017 dia ny fisian'ny taranja cross country ho an'ny vavy sy lahy. Io taranja io vao niforona tamin'ny taona ity dia izay tompony daka national eo dia makany a France mamonjy ny championnat international zany. Manarak'izay koa ny taranja handball nanomboka tamin'ity koa miara-mandeha ny vavy sy ny lahy. Dia izy ekipa champion national koa dia makany France koa zany. Farana tamin'ny 10 rindra sy matso ny ireo mpandray anjara sy fitsirina ireo village de jeu teny amin'ny lycée Morankiroma ny tapany maraina. Marina fa misy valonjato ireo mpandray anjara avy amin'ny Zabody 20 ato amin'ny sisikona Parafaravolo. Ny tolakandro no tonga nitsidika ireo mpandray anjara ny lehibe ny faritra loatra mangoro Ranarisoa Désiré nitondra vola 2 hetsy ariary ho fanampiana ho azy ireo.